Fiavana, ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika toy ny fanaontsika isa-maraina. Vavaka ary sika misaotra anao hatrany izay ry Tompo Reny izay ny an-danitra, fa afaka miantso ny anaranao. Ary misaotra anao koa izay ry Jesosy Kristy fa manantena anao izay amin'ny fiainana rehetra amin'ity anio ity. Noho izany dia atolotra ianao mba hanjakanao ary ny momba anay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia afaka mitohy hatrany ny fifampizarana eto ny amin'izay atao mba hahavelona ny finoana. Anio dia iresaka mikasika ny fandraisana anjara amin'ny tafika masina karakarain'ny fiangonana ao. Ny tafika masina na antsoina koa hoe asa fitorinan'ny filazantsara dia fandehanan'ny fiangonana any amin'ny toerana iray hitoriana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Maro ny andihantsoratra masina manainga antsika mba hitory ny filazantsara, fa izay mba nofidiko ao anatin'izao hoe velon'ny finoana ny mpino izao, satria hoy iaho anisan'ny mahavelona ny finoantsika koa ny fandraisana anjara amin'ireny fitorinan'ny filazantsara ireny, dia ny Matthieu 7:15 tapany 2 no andeha hozaraina amintsika. Hoy Jesosy, efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza maimaim-poana. Amen. Fotoana izany izao hanomezantsika maimaim-poana, satria efa nahazo ny famonjena nentin' Jesosy Kristy isika, dia tokony izary izany kosa amin'ireo mila vonjy ary indrindra amin'ireo izay mbola mangetaeta ny amin'izany. Ireto no heveriko ry havana, fa antony vitsivitsy manetsika antsika mba andeha hitory ny filazantsara. Voalohany, mbola maro ny olona any amin'ny faritra no ilaina hitoriana ny filazantsara. Faharoa, betsaka ireo karazam-pinoana samihafa mifamoivoy amin'izao fotoana izao. Tsy mahay manavaka ny finoana marina intsony ny olona, dia mila antsika mitory ao anatin'izany. Fahatelo, misy ireo karazan'ny fiangonana sy karazan'ny finoana samihafa tena mihezakezaka tokoa mitory ny filazantsara. Tsy fotoana fipetrapetrahana intsony izany izao andro faran'izao. Ary fahaefatra, betsaka ireo mahantra sy sahirana ary mbola fatoran'ny devoly amin'ny endriny samihafa. Mila ny fanafahan'i Jesosy Kristy, mila ny fandehanantsika mitory ny filazantsara koa izany. Ary fahadimy sady farany, izay heveriko lehibe dia izao, misy ireo ezaka samihafa atao ankehitriny mba hiverenantsika indray amin'ny atao hoe fomban-drazan'ny malagasy samihafa izay hita mihitsy fa mifanohitra amin'ny filazantsara. Raha tsy ilaza afa-tsy ireo karazana fanompoana razana amin'ny endriny maro samihafa, ary dia ireny no ateradera fa izany no maha-malagasy. Eny marina izany, fa saingy izao mifanohitra amin'ny filazantsara sy mitondra famonjena izany. Ary ho antsika mpitory ny filazantsara kosa dia inona indray ary? Tombony lehibe ho anao ny mandeha mitory ny filazantsara, dia ilay mizara amin'ny finoana amin'ny hafa. Ekena fa mety manahirana ny tontolo iainana any, tsy mitovy amin'ilay iainana isan'andro. Indraindray tena lava be mihitsy ny 3-4 andro, 5 andro ny herinandro andehanana mandeha any amin'ireny toeran'ireny, satria mety ho betsaka amin'ny moka, mety ho tsy dia madio loatra ny rano raha tsy hitanisa afa-tsy ireo ao. Fa ny traikefa ara-panahy kosa nefa omeny fanahy masina ao anatin'ireny dia tena sarobidy ho an'ny fiainana manontolo indrindra ny amin'ny ho avy. Noho izany ry havako dia mamelona ny finoana ny fandehanana, fandraisana anjara amin'ireny asa fitorinan'ny filazantsara ataon'ny fiangonana ireny. Ary indrindra moa ny vokatra, zava-dehibe izany hoe mambabo olona ho an'i Jesosy izany. Aza tonoina fa na dia iray fotsiny azany no babin'ny tompo dia efa fifaliana lehibe any an-danitra any. Koa dia fotoana izany izao, fotoana izao araka ny mba fandinihanay azy, hamaliana amin'izay fa tsy ho iraina foana, ho iraina fotsiny ilay hira fahafito sy 314 izay matetika atao any amin'ny rakitra. Ndao mba valiana io izany, ndao mba valiana arak'asa mihitsy, ndao mba handeha. Inona moa ilay hira 714 manao hoe iza re no momba azy ankehitriny mba hamonjy ireny azony manjoa, iza no hiafy sady hanome andro, hery, saina
mamalia Jesu tomponay eo amin'ny fiverenana amin'izay indreto izay sisisandao ary mba tsy iraina fotsiny izany fa tena mba hanolo teniny isika andeha amin'ireny asa fitoniana filazantsara ireny fa mamelona ny finoantsika izany ry havana. Amen. Mivavaka ary isika. Dia indreto ary izay Tompo manavao ny fanolorana itena ankehitriny andeha mba hitoro ny filazantsara. Tafinery ny fanahinao masina izay Jesosy Kristy mba ho vitanay izany harengany mba ho babo ny olona maro. Iverinao ambalanao ry Jesosy Kristy Tompo, handray ny famonjena amin'ny finoananao irery. Dia amin'ny anaranao no vanen'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ary havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.